Alatsinainy fa 17 ny volana oktobra taona 2024 ampifaliana tompo klasy tompo vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao takariva izao tonga soa tanatin'ny fandarana adinika iompana bebe kokoa amin'ny resaka fampianarana ny fandarantsika amin'izao takariva izao vahiny roa mazava ho azy no miaraka amintsika amin'ity anio ity voalohany ao anatin'izany professeur Jean-Louis Rakotoambo mpampianatra mpikaroka eny anivon'ny université no sady secrétaire général ny RMDM ihany koa ny tenany ankoatra izay filohan'ny antoko-teza ihany koa tonga soa tompoka ato anatin'ny fandarana adinika amin'izao takariva izao. Ya dia misaotra anareo MBS nanasanay fampidinidinga ary dia miarabatsy rehetra ny atokantrano an-tompoko. Ny vahintsika faharoa kosa indray Andriamatozo Mahefara Andriamampianina mpampianatra avy amina sekoly tsy miankina maromaro eto Andrenivohitra izy miaraba tompoko ary ankasitrahana ihany koa ny fivahiniananao anatin'izao fandarana izao. Miarabanao mialy ary miaraba koa ny professeur Jean-Louis Rakotoambo ary miaraba ny mpiaino sy mpijery ny MBS ny atokantrano any amin'ity fandarana dinika ity engane mba hitondra fanampanazavana ho antsika izay resadresaka atao eto androany. Araka nefa natsidika teny am-boalohany iompana bebe kokoa ny tena marina iresaka momba fampianarana amin'ny ankapobeny mihitsy tsika amin'ity takariva aty anisan'ireo sehatra nahitana fitokonana betsaka indrindra ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara raha tsy mitokona manao fitakiana ny mpianatra eny anivon'ny université sy ny ambaratonga ambony amin'ny fitakiana ny vatsim-pianaran'izy ireo ahitana fitokonana ihany koa etsy ankilany ny mpampianatra manao ny fitakiana mba ahafahan'izy ireo misitraka ny zony izany zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao raha tamin'ny zoma fotsiny izao anisan'ireo nanao fitakiana namerina ny fitakiana ny mpiasa ECD teny anivon'ny Institut National de Formation Pédagogique na ny INFP etsy Mahamasina efa tamin'ny herintaona izy ireo nanao fitakiana kanefa mbola tsy nisy valiny hatramin'izao anton'izay fitakiana izay mbo ny andraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana raikitra mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny ady hevitra angambany dia andao arahantsika ny fanadihadiana mikasika izay. Mbola tsy nivaly hatreto ny fitakiana nataon'ireo mpiasa ECD eo anivon'ny Institut National de Formation Pédagogique na ny INFP Mahamasina. Iray ary isan'ny goavana tamin'ny fitakiana nataon'izy ireo efatra amin'ny taon-dasa ny fandraisana ireto farany mpiasam-panjakana raikitra saingy mbola tsy misy valiny izany fangatahana izany hatreto. Efa nasaina ny karakara ireo antontan-taratasy rehetra ilaina izay fiainam-pelantanan'ny tale eo anivon'ny INFP ireo mpiasa ireo saingy tsy fantatra ny tohiny hatramin'izao. Misy ihany ireo voaray saingy ny ankamaroany dia tsy nisitraka izany zony izany. Raha ny voalaza nefa efa tsy misy latsaky ny 5 taona ny ECD ao amin'ny INFP ary misy mihitsy azy ireo mpiasa efa mananika ny 17 taonany sy nahavita ny asa 10 taona mahery saingy mbola tsy voaray mpiasam-panjakana raikitra hatramin'izao. Nisy ny fanapahan-kevitry ny fanjakana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Herinandro Maherilasa izay any amin'ny andraisana mpampianatra 720. Nilaza ireto mpiasa eo anivon'ny INFP ireto afanaheno tamin'ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny Menina fa tsy anisan'ireo hisitraka izany izy ireo. Antony namafisany ireto farany fitakiana tamin'ity androany ity. Miisa 20 moa ireo mpiasa ECD mitaky ny ampidirana azy ireo mpiasam-panjakana raikitra ireo. Noho ny fahatsapanay ny tsy firarahinanay sy ny fanilikiliananay voalohany amin'ny hoavinay izay efa ntaonany maro tsy mety voaray ho mpiasam-panjakana raikitra nefa dia izahay no miasa sy mikarakara ireo mpampianatra manomboka ny fanadinana handraisana azy ireo mitohy mandritra ny fiofanana ka mandra-pivoahana izy ireo mpampianatra na any amin'ny préscolaire zany na amin'ny EPP na amin'ny CEG. Faharoa, miasa tsy ankijanona izahay ary manatanteraka izany am-pitiavana ka raha mba manatina ny talenay ka mba mangataka sy mitaky am-pilaminana dia efa mahazo fandrahonana sy fampitahorana avy amin'ny lehibe sady arirarira. Manginy fotsiny ny fahatarana lava amin'ny fandraisana karama isam-bolana. Maro ireo namana izay niaraka taminay no efa voaray satria manana olona mpanohana sy mpikarakara na koa hoe mahitahita. Eo anatrehan'izany anefa dia maro amin'ireo namana ECD no matahotra ka tsy mahasamy mijoro miaraka aminay no nitsindry ankolaka ny fampitahorana mahazo ataon'ireo lehibe sasantsasany. Ao koa ireo izay efa mahatoky tena fa misy mpikarakara ka lasa faly misy lelaka fotsiny ka matetika mamily sy manaratsy ny fitakiana ataonay. Ary ny tena mampalahelo dia maro no efa be taona sy efa lasa ny sotronono ECD. Efa nanatina ambaratonga samihafa izahay toy ny tale INFP, ny DRH Men, ny ministra
fa dia tsy misy valiny mahafa-po. Sanatrian'izany ve ny fandraisana anay io mpiasam-panjakana dia aharoharo ambadika politika. Mijaly izahay manatanteraka ny asanay. Manoloana izany dia manao izao fitaraina izao izahay ho fanairana mba hahafahanay misitraka ny zonay ho voaray ho mpiasam-panjakana raika. Nanamafy moa ireto mpiasa OECD eo anivon'ny INFP ireto fa mitoetra ny fitakiana ataon'izy ireo mandra-pahitan'izy ireo valiny mahafa-po. Ireny aloha izany ny zava-misy sy ny fitakiana ataon'ny mpiasa OECD eo anivon'ny INFP. Fanontaniana avy hatrany angamba no apetraka hoe ahoana ny fijerinareo ny tontolon'ny fampianarana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Ya, ny fampianarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny ataontsika hoe fahasarotana tanteraka satria ao anatin'ny crise sociale mafy be isika amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahaiza-mitantana ao anatin'ny tontolo izay iainan'ny firenena rehetra. Tsy fahaizana mitantana satria raha ny tena tokony ho izy alohan'ny akaranao amin'ny fitondrana dia mahalala n'ireny problema rehetra reny ianao satria hitondra ianao rehefa avy eo. Tokony mijanona eto an-toerana ianao izany, mitily ny filana ny fotony ihany, mitily ny olana ny fotony ihany, mijery ny vahaolana, manamboatra programa izay mifanarakaraka amin'ny teti-bolam-pirenena dia iny no anaovanao propagande fa tsy manao belazao be dia avy hatrany dia tonga dia opérationnel ianao dia vaovà ireny olana ireny. Fa ilay fitondrana amin'izao fotoana izao tsy izay. Nandritrany tsy teo amin'ny fitondrana izy, lasany miami, lasany velany any, mandrevurevy dia any no entiny hamana ny olana misy eto izay tsy mifanaraka amin'ny zavatra hitany tany ilay izy dia io ny vokany. Ireny olana mikasika an'ireto mpiasa reto hoe tsy dia olana hoe sarotra vahany fa mila volonté politika fotsiny, mila fahafantarana tsara an'ilay fipetrak'ilay olana dia mila mijery hoe izao izany tokony vahaolana dia vahana araka ny tokony ho izy. Fa no izy tsy nijery an'izay nandritrany tamin'ny tsy teo amin'ny fitondrana dia valim-boraingina be, valim-potolo be no asetry n'ilay olana izay tokony ho vahanao rehefa tafakatra amin'ny fitondrana ianao. Dia izay no mampalahelo. Olana tsy dia sarotra vahana raha ny fijeriko an'ireny olana ireny fa efa tokony nomanina meloa dia mivahana tsikelikely nandritra ny 5 taona izay mahay amin'ny fitondrananao. Fa tsy izay no misy amin'izao fotoana izao fa dia tonga dia fampirahonana izany no misy izany ve mahavaolana. Tsy famana olana ny fandrahonana fa ny fandrahonana dia fanapim-pona olona fotsiny izao nefa ilay olona mba te hivoatra. Ary ny fiainana mila mivoatra tsikelikely ny olona fa tsy hijanona OECD mandra-pahafaty. Any ny olana amin'ny fitondrana io. Ary amin'ny ankapobeny mihitsy izay fa tsy amin'ny resaka fampianarana fotsiny. Manahoana kosa ny hevitry ny avy ao amin'ny sekoly tsy miankina mikasika an'ireny zava-misy ireny satria anisan'ny voakasika koa ny sekoly tsy miankina. Ya, iresaka be dia be amin'ny sekoly tsy miankina moa tsika rehefa avy eo sy ny fampianarana amin'ny ankapobeny. Fa mifandray amin'ilay reportage nijerentsika teo aloha tsy mifanalavitra amin'ilay zavatra nytenin'ny professeur dia hoe misy ny zavatra hampanantena ny mpitondra. Mampanantena ny mpitondra hoe hampiditra mpiasam-panjakana zao, hampiditra ny effectif mpampianatra zao. Kanefa ny olana misy amin'ireny mpiasam-panjakana efa amperinasa mbola mitoetra zany ary tsy voafan'ny mpitondra mihitsy. Raha ny tokony ho izy ny fampianarana na eto Madagasikara na eran'izao tontolo izao raha ny tokony ho izy dia andraikitry ny fanjakana 100 isan-jato no miantoka ny fampianarana. Raha ny tokony izy anie tsy tokony exista zany hoe école privée zany, tsy tokony exista zany hoe mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina zany. Kanefa noho ny hoe tsy fahavitahan'ny fanjakana miantoka an'ilay fampianarana dia misy ny sekoly tsy miankina, misy ny mpampianatra tsy miankina. Kanefa mazana atao tsinotsinona ny sekoly tsy miankina rehefa avy eo mbola misy zavatra ho resahako moa rehefa avy eo satria mbola zavatra amin'ny ankapobeny fotsiny resahantsika rehefa avy eo. Fa ny zavatra misy zany dia hoe raha jerena amin'ny ankapobeny dia tsy mandeha ny fampianarana eto Madagasikara indrindra tamin'ity rejima misy amin'izao fotoana izao ity.
Hitodika eto amin'ny professeur ahako, anisan'ny manao fitakiana ny zo ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny CSS. Efa betsaka izay antso fanerana, efa betsaka ny siton-dakolosy natao izay. Raha ho anao professeur, inona no mety ho antony mbola tsy hamahan'ny fanjakana ny olanareo? Satria izay efa naveriko teo izay ny voalohan'ny repoblika tamina tsy teo amin'ny fitondrana azy dia tokony janona teto Madagasikara mitily ny olana, mitily ny filana, mijery ny potentialité dia miezaka mitady vahaolana amin'iny ka vahaolana fanaraka tsara amin'ilay olana ilay izy dia avy eo ianao rehefa avy eo tonga dia opérationnel miaraka amin'ny ekipanao miomana tamin'izy fa tsy nisy an'izay teto. Ny olana eny amin'ny université dia betsaka ary matetika miverimberina. Voalohany resaka bourse ny mpianatra, efa hatramin'izay ny bourse ny mpianatra io ary zao anatin'ny fahasahiranana antsika tokony isam-bolana aloha le vola aloha mba hahafahan'ny ankizy ho matotra tsara, mitony tsara ny sainy hiarika an'ilay fianarana. Mampalahelo hoe amin'izao fotoan'izao resadresaka ny mpianatra ny tena indray mandeha indroa isan'andro mba misakafo ny mpianatra eny. Misy fanadihadiana zao nataon'ny mpianatra eny fa zany ny zava-misy. Ny inona le ray aman-dreny mba manantena hoe mahazo bourse ny zanany eny dia mba hoe fanampiana tosika fotsiny no ataony dia mba amin'izay afaka mianatra tsara. Ety nefa telo volana efa bolana vao azo le bourse dia ahilika any amin'ny digitalisation ny problème amin'ilay izy. Nefa dia isan-taona misy foana io problème io. Ny heure complémentaire amin'ny mpampianatra efa 2 taona zao mbola tsy voaloha. Zany maninona tsy vahanaingana ilay izy alohan'ny anaovana kianja manara-penitra vao reny problème reny aloha fa vitaliny reny ho an'ny olona mena ao anatiny. Ny mpampianatra mpikaroka indrindra dia misy fampirarahany fanaovana amin'ny any ivelany, misy ataotsy hoe thème de recherche iarahana dia mba mahita vola avy any ivelany any hoe raha université any Bruxelles hiara asa amin'ny université any Antananarivo hikaroka zavatra anankiray zay ho an'ny tombotsoan'ny firenentsika ohatra ilay izy ka eto amin'ny toerana nanaovana azy dia misy budget mba hamendry zareo financement. Dia iny nefa raha atao any amin'ny budget général dia sarotra be ny ampiasana azy nefa ilay zavatra programmé, zany hoe ara-potoana hoe amin'izao fotoana izao zao natao amin'izao fotoana izao, zao nay natao manaraka, zao nay natao. Dia raha atao any amin'ny budget général iny, budget général indraindray enim-bolana 20 volana vao mivoaka ilay izy. Dia izay no angatan'ny mpampianatra hoe aleo mba atao budget autonome ilay izy dia amin'izay fotoana izay mora laina ilay vola fa ny ataon'ny fanjakana fotsiny manao contrôle araka ny tokony ho izy. Dia izany amahan'izany olana izany dia mila mataonany maro. Nefa zavatra azo ifampiteniana zany dia aleo atao haingana. Dia mila mataonany maro vao mahavahany zany. Ankoatran'izay eny amin'ny université ny problème be niko tsisy moyen, tsisy fitaovana. Izay zao za tenako zao mividy lakre androatana. Iny ny rano tsy misy rano maloto no misy eny, androana gabone fotsiny no misy eny. Nefa hoe université mba farafaratsiny atsaraina aloha le tontolo eny atsaraina le fitaovana eny mpampianatra efa miezaka. Amin'izao fotoana izao ny mpampianatra eny anisan'ny olana be koa dia izao betsaka nefa miditra retraite fa tsisy remplacement numérique mihitsy. Dia voatery le mpampianatra mipetraka eny manao asa be dia be tsy vitany akory. Voatery miezaka satria le conscience professionnelle le zanak'olona raha vao tsy ampy le mpampianatra dia manjary ho problème dia raisina voatery misolovaika ny akalana zany ratsoriny. Le olona nefa retraité misy poste budgétaire mipetraka tokony tandrifiny iny, tokony manao recrutement ianao fa dia mahagaga cumul. Sahala amin'ny département misy azo misy any amin'ny 4 ny olona retraité dia zay mpampianatra kely tsisy no manao zay aezaka mba hampandanana an'le université. Zany rehetrarehetra zany tsy fantatry le mpitondra akory. Ary zay no amerenako ilay eto amin'ny antoko politika ny tenako rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ianao dia mila midina any fotony any amin'ny ministère rehetra any ambanivohitra rehetra any mitily ny problème, mitily ny filana, miezaka mamaha olana eo. Zao zany tokony hamana an'ity manomana ekipa ary manao an'izany tetikasa zany ho azo tanterahana ao anatin'ny 5 taona fanarakaraka amin'ny budget pirenena. Zany ny tokony atao mandritra ny tso-pouvoir. Fa eto amintsika raha vao manao an'izany
ny partie d'opposition midina ny fotony any sy ny sala am'izay tsy azo atao fa iverina fahanongam-panjakana foana de hitanareo am'izany ny aizana fahanamandroso am'izany azo lasaina hoe traitra ve zany na tongavan'le mpitondra eo amin'ny fitondrana mpitondra ankehitriny satria tsy voafeh zavatra tokony ho fehezina zany satria zava-dehibe tanora malagasy mpianatra zany ho avy ny firenena zany kanefa tena atao hoe akilabao tanteraka mety hoe azo lasaina hoe fa traitra ve zany tamin'ny traitra ny akarany teo fitondrana tsy hoe aitraitra ny akarany teo fitondrana fa nanamboly izy nahita financement occulte izy de nanao aeran'ny tanety izy de nisy an'ireny doublon nisy an'ireny carte d'identité tsy mandeha amin'ny laoniny reny hainy nangala-bato ary nanampy azy am'izany reo tompona andraikitra maro isan-karazany ao amin'ny sehatry ny fifidianana de lany izy ary zany mbola anisan'ny problème tokony vahany eto amin'ny fireneny ity hoe zay manana mahita financement occulte ave de manao eran'ny tanàna de lany de mitondra ny firenena de ohatr'izay foana ave nitondrana ny fireneny ity zany mbora problème be tokony hodinihana lalina tsara mihitsy satria anisy mampotika an'le firenena zany tsy fatany akory le olana eto amin'ny firenena fa de oasiko puisse ny omberan'ny Madagasikary ho ataoko miamita matavy ho ataoko paria Ambatondrazaka ho asiko zao ny ary jerenao tsy programme réalisable akory le izy fa de aitraitra be no anaovana an'le fisehosehoana fotsiny anaovana an'le propagandy de ny olona be de be ny tsy mbola voataiza ara-potokevitra sy sala am'izay de fidifidy be faritany fotsiny miampy ny fangalaram-bato isan-karazany sy ny manœuvre électorale de zay ny olana lehibe koa eto amin'ny firenentsika ity anisy fotoana naharitraritra ny fitokonana nataon'ny mpampianatra pikaroka na tsy mpampianatra pikaroka fa nisy fotoana nikatona mihitsy ny université nandeha ny tsiny sy ny fanomezan-tsiny sy ny rehetrarehetra ny tefa tany aminareo mpampianatra hoe tsy manana conscience professionnelle satria milalao ny hoavin'ny tanora malagasy izy mety hoe ny fitondrana etsakilany tsy mijery ny fomba tokony mahana ny olan'ny mpampianatra de etsakilany nanao fitakina ihany koa ny mpampianatra pikaroka sy ny hoe mpampianatra eny anivon'ny université izany hoe latsaka ampovoany ny mpianatra tao anatin'izay ahoana indray ny fomba fijerinareo an'izay hoe misy olon'ny fanjakana tena hoe nanome tsiny hoe tsy izahay na ny fanjakana mihitsy no milalao no avy ny mpianatra fa reto mpampianatra pikaroka mitokona ka lasa mikatona ny université vokatry n'izay hoe fitokonana izay averiko ilay mandeha indray reny zavatra angatahany mpampianatra mpikaroka amin'ny université ny zavatra mitombony reny azo tanterahana tsara reny raha ohatra ka olona nandinika ilay mpitondra nahita ka nieritreritra hoe tena mety ho an'le firenena zany na tsy mety fa izy raha vao metika ianao manazava zao de very fa hoe anongana azy de avy hatrany de valiboraingana natao tsy ampandinihana ny zavatra atao efa teneniko taminao teo ary teneniko aminareo rehetra hoe mpampianatra mpikaroka ny université ny be de be am'izao fotoana zao lefa retoreto de mizoga le mpampianatra eny am'izao fotoana zao manao ny aintso zavatra satria tsy ampy be de be mihitsy ny mpampianatra eny raha retorety le olona tokony misy remplacement numérique soloina hafa izy satria le poste budgétaire fa tsy atao zany de angafireo zao tokony mbola recruter mpampianatra firy eo zany raha ny amin'ny université manokana eran'ny Madagasikara mino fa mbola mila any amanjatony zay vao mety hoe ampy tsara araka ny tokony ho izy ny mpampianatra zay vao tokony andeha tsara araka ny tokony ho izy ny fampianarana eny fa ny mampalahelo ny eo aiza tsy vita tsy ataotsy hoe tsy zaka ny tsenan'ny volam-pirenena de mbola nangana université manara-penitra isaky ny faritra indray ore olona fitondrana inona zany ny eo aiza tsy zakanao de ho ataoko tohitohy be daholo ve zany le fampianarana ho atao teorika be daholo ve zany de zay feohany fotsiny olona mba mitsinjo ny taranaka ve zany ny olo ohatran'izany sa olona ataoko hoe ny ao ambitiny orony fotsiny no hitany fa tsy fatany akory zany hoe ho avy ny taranaka zany ny azy moa ny zanaka any amin'ny université any velana any satria manamboly izy
fa ny totorana tsy rahara iny da iny mampalahelo. Hitodika kely eo amin'ny andriamatoa zoma efa randriamampianina indray aho. Inona ny tena hoe olanareo mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina? Ny alohan'ny resahako an'izay olana zay aloha zany de tsara omeko aloha ho an'ny mpieno hoe inona moa ny antsoina hoe mpampianatra tsy miankina aloha, satria be dia be ny olona tsy mahazo an'ilay hoe mpampianatra tsy miankina fa mandray an'ilay izy à travers fotsiny, atao hoe à travers fotsiny de mety manimba ny zavatra. Ny mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina, ny antsoina hoe mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina de mazava loatra fa miankina amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena aloha zany. Ary ao anivon'io ministeran'ny fanabeazam-pirenena io de misy ilay antsoina hoe office national de l'école privée na ny ONEP izay mifehy, ary ny ONEP miaraka amin'ny SIS koa zany no manome ny antsoina hoe autorisation d'enseigner. Raha tokony izy zany ny mpampianatra tsy miankina eto Madagasikara zany de tokony manana ilay antsoina hoe autorisation d'enseigner. Ny zavatra misy aloha zany dia natao ankila-bao ny mpampianatra tsy miankina. Resaka fotsiny zao alohan'ny resahako ny resaka hoe subvention omena mpampianatra tsy miankina de ty moa zany mba hoe alahelo tsy ambara havana hono ny zakan'ny tompony ihany. Fa matoa zany mba miteny eto androany ary misaotra ny MBS na ny mesihatra mba hitenenana androany, satria ataoko angamba fa hoe androany angamba tonga ny fotoana irisahana an'izy na de hoe zavatra nitranga tany amin'ny rotoana any de mba te hilaza ny alahelo zany. Raha jerena fotsiny todina fotsiny ny contexte ny coronavirus tamin'ny 2021 iny, ny zavatra mampalahelo dia natao ankila-bao, raha ataoko amin'ny teny frantsay de hoe laisser pour compte ny mpampianatra tsy miankina tamin'izany fotoana izany. Satria ny instance rehetra teto Madagasikara, ohatra nareo mpanao gazety, dia nisy ny fanampiana azonareo, ny mpitondra taxi nisy ny fanampiana azonareo, eny ny mpivarotena nisy ny fanampiana azony zareo. Fa mpampianatra tsy miankina dia tsy nahazo. Tizako le fanazavana le mpampianatra mizara roa manko mpampianatra tsy miankina rehefa hoe mahazo le autorisation d'enseigner am'zay zany de hoe misy zany lay mpampianatra hoe professeur titulaire zany. Io professeur titulaire reo raha zavaiko tsotsotra satria teknika be izy de mandray karama zany forfaitaire par mois, fa rehefa tonga ny vacances zany, le vacances iny de mandray atsasaka karama. De misy indray ny antsoina hoe chargé de cours. Ny chargé de cours indray de mandray karama par heure, isaky ny ora zany. Zany hoe raha tsy miasa zany ohatra hoe misy an'ireny jour férié reny, ohatra hoe 1er novembre na ny vacances de Noël sy ny vacances de Pâques reny de tsy mandray mihitsy zany ny le chargé de cours zany. De tamin'iny coronavirus iny am'zay inona ny zavatra nitranga? Zavatra nitranga am'izay tsy nianatra ny mpianatra. De rehefa tsy nianatra de mazava loatra fa le professeur titulaire le niresahako teo zany mahazo zany zareo, fa le mpampianatra chargé de cours tsy nandray na ariary ary. De teo zany ny tena moa zany mba nanao fanentanana any tany amin'ny tambandrotra serasera, tany amin'ny namana maro isan-karazany tsy nandaitra zany zay zavatra zay. De ity ny tena zavatra zava-doza ary aingany ho diso, fa amin'ny ankapobeny aloha zany tsy misy mihitsy ny hoe tolo-tanana na hoe apoy nomeny fanjakana ny mpampianatra tsy miankina tamin'izany, fa reo siosio hoe esoriko ny tsy famarinana raha ohatra diso ny tany ampianaran-tsoa ohatrany hoe nahazo tamin'izany fotoana zany, fa ny taty amin'ny faritany hafa indrindra teto Antananarivo tsy nahazo. De raha zany zavatra marina zany de mampiady anie zany mampiady zany zavatra zany, satria misy zany ny olona mahazo de misy tsy mahazo, fa aingany eo ho diso zay, fa tamin'ny ankapobeny aloha zany de tena tsy nahazo mihitsy zany. Sao de hoe niady natao tsy ampy, misy mety hoe fofotra tsy nanaiky hatramin'ny farany fa sao de hoe tsy ampy le ady sy natao fa nijanona teo amin'ny fanentanana fotsiny. Eo aloha le hoe io zany ny lesoko aloha zany aloha.
Ary ekeko zany zay. Ny lesiko aloha amin'ny mpampianatra tsy mianky reto Madagasikara dia tsy fisian'ny firaisan-kina. Kanefa na izany na tsy izany araka ny tenin'ny profesera atao. Ny fanjakana moa zany, inona moa zany tena rôle ny fanjakana? Ny rôle ny fanjakana anie dia ray aman-dreny mijery hoe inona no problème nreto zanaka hiadidiako reto. Zany eny antsoina hoe fanjakana e. Araka le nazavaiko teo, za mpampianatra tsy miankina zany ne tsy hoe mampianatra fahatany. Ohatranareo amin'ny mpanao gazety zao misy ministeran'ny serasera miankina aminareo. Ohatran'ny eo amin'ny taxi le nyresahako teo misy ny ministera misahana an'izany. Ohatran'ireny tsy haiko moa zany hoe inona zany amin'le mpivarotena, inona ny ministera misahana zany. Ohatran'izay koa ny mpampianatra. Ny autorisation d'enseigner nirazaiko anareo teo ny ministeran'ny éducation nationale ny manome anazy. Ahoana moa zany tsy afantaran'ny ministeran'ny éducation nationale fa hoe misy karazana mpampianatra tsy miankina nandritra ny coronavirus iny dia tsy nandray na ariary. Kanefa ny mamelona vaty aman-janaka reo olona reo. Ka na misy na fanentanana na tsy misy fanentanana dia araka le samy profesera teo ary amafisiko le izy dia hoe anjara ny fanjakana no mijery an'izany hoe miantisipe an'izany problème zany. Iandro fitakiana ve zany? Iandro fidinana an-dalambe ve zany ny fitondrana vao teny an'izay sa hoe tonga dia manao anticipation hoe misy contexte coronavirus reto avy ny problème éventuel problème mety hitranga dia anjara raha tena fitondrana tena mahay dia tonga dia afaka manao anticipation an'izany. Fa raha tsy afaka manao anticipation an'izany zany ny fitondrana dia miombonako hevitra amin'ny profesera teo hoe tena inona zany ny raison d'être le fanjakana zany. Sabe tsy nasiana resaka mihitsy zany mpampianatra. Zay araka le nazavaiko teo za tsy hitabataba fahatany ohatran'izao raha tsy zany tena tsisy. Mialatsiny manonona ny anarana madame Rijasoa no ministra tamin'izany fotoana. Raha tsy diso iny madame iny efa nampianatra tamin'ny école privée talohan'ny na ministra anazy. Ahoana moa zany tamin'ny coronavirus zany? Ahoana moa zany? Tokony ho fantany zany. Ny fanjakana, anjaran'ny fanjakana ny miantisipe ny problème misy. Anjaran'ny fanjakana miantisipe an'izany. Fa tsy voatery hoe misy fitakiana foana na hoe isy tabataba be foana vao reny fanjakana. Zay ny antsoina hoe ray aman-dreny. Amiko. Atao hoe ny antisipe ihany izy fa mbo mosisety mierisetinao zaraina anareo rehetrarehetra rehefa tamin'ireny fotoan'ireny amina miliara ny vola laniana hividianana sosety asana mety ahazo firy ny mpampianatra any amin'ny privé tamin'ireny hoe mba mahazo firy avy na sahala amin'izany. Zavatra mampalaitsiko totoatra an'izany anaovana an'ilay firenena e. Zay no mampalahelo be. Zany hoe amin'ny zavatra tsy lara-pahamehana foana ny hazakazahana fa ny marary, ny tena marary n'ilay hoe sehatra ny fampianarana tsy hita ny fanjakana mihitsy. Ka zay ny olana amin'ilay izy. Zay ny olana amin'ilay izy tsy niomana ilay ekipany. Tsisy unité d'action amin'ilay izy. Fa tonga ny fitondrana vao tositry ny alabato dia eo vao tsopotsoponina l'ekipa dia zavatra kitoto daholo ny amahana le problème eto amin'ny fiainana. Tsy fantany le problème ray faharoa miatra le problème kitoto ny amahana azy miaraka amin'ny fandrahonana. Zay ny solution, zay ny mode de gouvernance ny katahoana moa. Azo adika ve ny zava-misy hoe inona badona mihitsy koa ny zaza malagasy. Matoa tsy inona tsy jerena ny olan'ny mpampianatra. Matoa izy ireo mitokana sy manao fitakiana fa tena efa hoe miatra amin'ny ain-dehibe ny zava-misy. Azo adika hoe fanabadona ny zaza malagasy tsy hivoatra ve ny zava-misy. Ny tena marina everindray Andra Joel ho bado ny kiasy. Jereo ireny anaovana hoe atao miheme tamatavy. Ohatra ny tanàna ny miheme. Dia avy eo dia avadika tsy tahotra tsy henatra. Dia mandaina iray le mimi amintsika malagasy tsy le tanàna hoe ohatra ny tanàna any n'inona izy teo any États-Unis fa inona moa le fomba filazana azy
mirahina sy maninona tsy haiko tsara de olo loatra ny vendrana zany ny gasy de tsy ahalala tsy atadidiny zavatra ny teneninao mampalahelo kitoto ohatran'izany le hitondrana an'le firenena tena mampalahelo mihitsy ka anatra lehibe ho antsika rehetra reny anatra lehibe ho antsika rehetra reny fa tsika no mizoga any zavatra tsy mety ataondry zareo Hotoizantsika hatrany ny fandaharana amin'izao fotoana izao manao niezaka ihany koa ny fitondram-panjakana manangana sekoly manara-penitra oniversite manara-penitra maro amin'ireo ankizy anefa no atao hoe ireo izay efa mianatra any amin'ireny sekolim-panjakana mijoro ireny miaina anaty hoe tsy fahampiana tsy fisiana ny foto-drafitrasa ratsy ny fitaovam-pianarana toy ny dabilio sy ny fitaovana ampiasain'ny mpampianatra tsy ampy tsy zarizary zany na manangana sekoly manara-penitra ihany koa laza ohatry ny hoe EPP sy CEG ihany koa tsika izao be da be raha ny amin'ny tontolo ambanivohitra no mandeha tongotra kilometatra maro vao tonga any amin'ireny sekoly ireny zany mety hiteraka olana hafa indray le izy raha ny fijerinareo inona ny lahara-pahamehana ny fanganana sekoly manara-penitra ve sa ny fanatsarana ny efa misy eo am-pelantanana aloha ny zava-dehibe ny tokony ho izy zay teneniko raha ohatra le olona mpitondra amin'izao fotoana izao tamin'ny tsy naty eo amin'ny fitondrana azy nidina eran'ny Madagasikara tany amin'ny EPP tany tany amin'ny CEG tany amin'ny lycée tany nitiliny hoe inona ny problème inona ny tokony ho vahana olana vahana ny fotony any sy ny sisa de avy eo manao programme mifanaraka amin'izay dia amin'izay rehefa avy eo tonga de opérationnel ianao fantatra daholo ny problème ny lycée any Manakara ny problème ny CEG any Betsylazaina ny problème ny EPP any Bedretra sy ny sisa tokony fantany daholo fa ty olona nanao vakansa be tany ivelan'ny tany tonga de lany de tonga de any de hatramin'izao izy hitantsika mahita fa mbola les plans d'émergence de mafia Madagasikara vo amin'ity volana oktobra ity vo aseho nefa ianao fa efa taona ny tondra kitoto tanteraka mihitsy fa ny tokony ho izy raha ny fampianarana ny jerena atsarao aloha le zava-misy eo atsarao aloha le fomba fampianaranao ny fitaovana hofaniny mpampianatra apartao araka ny tokony filana le mpampianatra risery amboariny programme izy eo fa anisan'le programme zay mba nataon'ny fitondrana teo aloha zay tsy de tena hoe ratsy makaiza le izy tonga de farafaratsiny reny tonga de nampiarina teto amin'ny firenena fa manao zavatra hafa indray ianao rehefa avy eo de tsisy zavatra ataotry hoe mirindra tsara araka ny tokony izy le fiainam-pirenena le fampianarana fa de feoany fotsiny belazao fotsiny raha dedaka fotsiny fa EPP manara-penitra de apetraka eo ny fototra de hitokanana de lasa indray ary amin'ny hafa ary tsisy ninina tsy zavatra matotra zany natao eto amin'ny firenena ity nefa vola very fotsiny verivery amin'izany fisehosehoana zany fotsiny Hitotika tamin'ny monsieur Zou indray aho ahoana ny fahitanareo ny programme mpampianarana efa natsidiky professeur teo ihany le izy fa averiko anontaniana aminao hoe ahoana ny fahitanareo ny programme mpampianarana na ilay plan sectoriel de l'éducation na ny PSE moa zany mazava ho azy natao izy io kanefa atao tsy nampiarina akory tamin'ny taona 2024 nametrahana azy hifarana amin'ity taona 2024 ity ny fampiarana azy raha ny tokony izy hatramin'izao tsisy fampiarana mihitsy ny mahakasika ny PSE ya hofaliako zay PSE anao zay fa somary toizako kely aloha le resaka école privée teo akoatran'le problème andresahako teo zany asa raha fantatry ny malagasy fa misy ilay antsoina hoe subvention isa-taona izay omen'ny fanjakana mpampianatra tsy miankina zay 120 000 francs na 24 000 ariary par an raha atao calcul tsotsotra zany zay de eo amin'ny 2,000 ariary isam-bolana eo de raha atao zay 2,000 isam-bolana zay ataontsika divisé par 30 de eo amin'ny 80 ariary de tonga amin'le tenin'ny professeur teo hoe bombo joky ane zany bombo pecto be zany tsy mahazo tsony zany ny zavatra misy ary izy io zany
tany amin'ny atao hoe tany amin'ny za mbola nanomboka nampianatra teny amin'ny 2005 hatrany amin'ny 2009 tany de mbo nandeha ara-dalàna marina fa kely izy fa nandeha ara-dalàna nanomboka teo amin'ny 2018 efa sélectionné ny olona mahazo an'io tamin'ity moa zany za tena tsy nangataka tsony satria misy an'le rehefa mangataka an'io moa ny olona manana autorisation d'enseigner de misy le famenoana le hoe FPE fa za tsy nangataka tsony satria zao tsy fantatra tsony hoe misy tsisy fa tena ohatran'ny tsy fantatra tsony zany tsy mihinana joko tsony ianao zany zao tsy mihinana joko de fa tsy za moa tena de fa tsy nangataka tsony moa zany fa de fa araka le anteneniko teo tsy fantatra tsy zany tsy manana chiffre exact tsony hoe firy misitraka an'ly satria efa sélectionnaire izy tamin'ny 2018 zany ary am'izao moa zany efa manjavona tanteraka hovaliko le plan sectoriel de l'éducation no lazainao teo satria moatsika zany resaka hoe resaka moanao teo hoe fanapadoana samy hafa aloha ny atsina hoe enseignement sy le éducation aloha am'izao tsika na le anaran'le ministère rany mbola mandriga koa satria hoe ministère de l'éducation nationale raha ministère de l'éducation nationale zany de hoe fanabeazam-pirenena tokony hoe fanabeazana pirenena vanina zany fa ny enseignement indray manko resaka hoe matematika fizika histo-géo sy ny namany io zany eo aloha zany de efa misy zavatra mandringa aloha zany satria raha hoe tena hoe fanjakana tena hoe tiana tsara ny mametraka anazy de tokony ay zany ny malavaka an'izay nuance zay zany ny teny ianao teo hoe PSE tsy nampiarina le izy tokony nampiarina tany amin'ny 2018 ary tokony tapitra tamin'ny 2022 zao ny fitondrana am'izao any azadino fa ny teny izy hoe tsy araka amin'ny banque mondiale sy ny FMI tsy araka amin'ny institution de Bretton Woods satria nzao na 20 taona na 30 taona na 70 taona na 80 taona na 80 taona tsy androso mihitsy Madagasikara na mbola miaraka am'ireo azadino fa PSE napetraky ny banque mondiale nametraka anazy am'izao fotoana zao nefany raha jerena le zavatra resaka hoe politika anina zay de ohatra miaraka amin'ny institution de Bretton Woods zany de 2018 zany tokony hapetraka zany le izy tsy nampiarina zany le be de be moa zany zavatra atao anatin'ny UPSE ohatra hoe ny calendrier scolaire ohatra calendrier scolaire hoe tsika eto Madagasikara dia tsy tokony manaraka be fatany ny calendrier scolaire amin'ny any ivelany fa ny tokony hoe ao amin'ny vanim-potoana mahitany zany ny mianatra hoe manomboka volana marsa de vakansa any amin'ny novembre décembre any zany fa tsika moa zany hatramin'izao zany mbola manaraka ny calendrier scolaire ny any ivelany amin'ny vanim-potoana mangatsika ny am'zareo fa avaratra ny eto amin'ny vanim-potoana ririnina eto fa avaratra ny am'zareo de zay ny mahatonga ny hoe zay mifandray am'le zavatra ny teneniko teo hoe rehefa tonga ny période cyclonique ho an'ny mpampianatra tsy miankina ka tena miferinayna mihitsy ny araka le teneniko teo hoe mitomboka isan'ora hoa le fampianarana de manapaka am'izay ny fanjakana rehefa aveo hoe tonga ibatsiray na tonga iza dao ny anarana cyclone reny de tsy mianatra aloha de ohatran'izay koa eto ny renivohitra ara zany de ohatran'izay koa ny any ahoana moa zany ny any ambanivohatra ny resaka anao teo hoe abadoana be zany le ankizy ahoana hono tsy abado automatika ny ankizy am'izany fotoana zany satria eto Antananarivo ohatra zay misy ny infrastructure rehetra ampy am'izay resaka fampianarana zay mbola zay ny fandehanaka maika fa any ambanivohitra any zay tsy maintsy mandeha 15 kilomètres raha mpianatra rehefa tonga ny cyclone tsy maintsy miampita rano raha mazava loatra moa zany rehefa tonga ny cyclone tsy miampita rano satria dia ambony be ny avony rano am'izany fotoana zany ka zay zany zavatra misy hoe tsy nampiarina zany le izy le tsy fampiarina n'le izy zany de vokatry le hoe fahafantarako anazy analiziko ty ampodistoerana hoe mitovy am'le resako teo hoe na 20 taona na 30 taona na 70 taona tsy araka mibako mandala sy nefa miaraka iny am'izao de ohatran'izay koa ny teny azetany amin'ny voalohany kanefa am'izao mbola ianao ny teny teo hoe nandeha ho an'ny tany Washington zareo
inona ary zany no alehany zany Washington na New York zany any tandrefana zany institution de Bretton Woods zany zany hoe misy zavatra mifangaro misy zavatra misavoritaka zany tsy hitan'izao fitondrana zao tsony zay alaisana le resaka fampianarana de ho gaga ve tsika mianakavy raha mialatsina ataoko entre guillemets misavily volina varalila ohatran'izao mifandeha amin'ny fampianarana eto Madagasikara za tsy gaga am'zany Zany hoe ho anareo raha ny fijerinareo ny ilaina ve ny fandehanan'ny filoham-pirenena tany Etazonia iny nanatrika ny fihaonam-beny resahana indrindra ny tontolo fampianarana manerana izao tontolo izao iny. de nandeha tany naninona raha zany amiko zany nandeha ny rosirosy fahatarako anazy nandeha ny rosirosy satria araka le niteneniko teo hoe banque mondiale ny ho nametraka le plan sectoriel de l'éducation de enao ihany teny teo hoe tsy nampiarina le izy nefa mandeha any New York de mba alaivo saratsana ny logika n'izany zavatra zany mandeha any Washington moa zany fa tsy New York alaivo saratsana logika zany hoe logika ve zany zany zavatra zany de le zavatra nydinihana tany Washington ve tena ampiarina eto Madagasikara ve zany de inona zany de hitondra vokatsoana inona ny teny hoe ny zazany tsy tadidiko le chiffre fa hoe tokony zao ny isan'ny zaza ampidirina eto Madagasikara zany ve ny réalité eto Madagasikara raha zany ny réalité eto Madagasikara de tsy izy tsony araka le nolazaiko teo tsy izy tsony zany école privée école privée ny araka le niteneniko teo tokony raha miteny zao tsika ohatra hoe Libye zany tsy misy école privée ne zany satria tsara tatana le firenena fa matoa mbola misy ny école privée dia tsy vitan'ny fanjakana zany ny miassurer zato isan-jato fampidirana mpianatra nefa ny raha le resaka hoe dinika tany Washington iny de hoe fampidirana mpianatra de ahoana ary zany tsy logika zany ao Ilaza izy moa nandritra ny lahateny hoe 9,100 ny zaza malagasy izy no zany chiffre ny avoronina chiffre avoronina ny chiffre fa tena hoe entre la réalité sy ny chiffre la différence le décalage est énorme. Professeur mbola mitsanina amin'izay ihany tsika nilaza ny filoham-pirenena tany ivelany tany Etazonia nandritra ny kabary ny lahateny hoe 9,100 ny ankizy no zaza malagasy no mandiha any an-tsekoly isa hafa mihitsy nefa navoaka ny UNICEF inona no mety hoe azo antikanana ny zavatra nyteneniny hoe fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy ve hoe zao zava-misy marina fa zany nefa no teneniko aty na entiko aty fa zay tiako normal raha miteneny zany satria tsy mahalala an'le réalité tsy midina ny fotony akory tsy miresaka mpampianatra tsy mijery ny filana de miteniteny de dakabe fotsiny am'tsisy dikany ohatran'ireny normal be zany no an'ny olo ohatran'ireny fa raha midina ny fotony izy tily ny filana salamazay tsy teniteny foana ohatran'ireny somary misy resaka mampime kely ty mba latsiana kely hoe tamin'ny andron'ny président Tsiranana hony nanontany izy firy hektara zalany ny tanimbary vitatsika volovary de namoriborona teo reo teknisiana sy ny sisa de namea ty président de nijereny de ozy vo volovarina roatra ny anaty ranomasina ity izy alahy satria le teknisianna mahay fotsiny tesolelaka salam'izay de matambatambatra ny hoe de Gosseré zao ny Mahajanga zao ny Antuléara zao de natambatra le izy mihoatra n'olony velaharatany Madagasikara ka rehefa tsy mahalala ny réalité nao de ataony olona an'izany de miteniteny foanako zay anatra ho antsika gasy zay olona tsy mahalala ny réalité to zany tsy tokony hofidina filoham-pirenena mba maily fa misogany atsika rehetra am'le izy ireo mpisehatra rehetra amin'ny tontolon'ny fampianarana na hatrany amin'ny ambaratonga ambony tsy mahazo le antsoina hoe gain de cause mihitsy hatramin'izao inona indray no azonareo ambara mikasika izay satria ny antony tsy azon'le fitondrana le zavatra tianao tenenina aminy hoe mampandroso firenena ve zany mamora ny fitantanana ve zany mampandehaingana an'le famokarana sy ny asa ve zany ohatra le fangatahan'ny mpampianatra am'le budget autonome amin'ny université izany ane de mba ahafahana mampiasa an'le volaingana ahafahana mamita an'le fikaroana
à terme araka ny tokony ho izy fa tsy andry ny budget général zay enim-bolana 20 volana vao débloqué l' izy nefa le progrès le programme le projet efa bien ficelé tsara efa hoe am'izao manao an'izao am'izao manao an'izao am'izao manao an'izao ary rahana amin'ny any velany tokony ataon'ny fanjakana fotsiny de manao contrôle mba tsy sanatry ny vavaladiny lela varotra ny arem-pirenena reo mpikaroka eto Madagasikara na sahala am'izany na sanatria manao tikodina volam-pirenena fa fikarohana atao anasoavana ny Madagasikara no atao mila bade bloquena à terme le vola de zay no antony fa tsy azon'le mpitondra mihitsy zany de manao an'le lalàna mikasika an'izany de fa efa taona 5 taona eo foana aiza ny ampandrosotra normal raha farangisitra Madagasikara farangisitra am'izao fotoana zao nefa ny gasy mahay za mahita an'izany betsaka any velany any gasy mitana poste clé nisany havanana be mihitsy fa eo am'le fitantanana sy le indrindrandrindra vato mpitondra ao ny tena lesoka be eto amitsika inona ny mety hoe aza anarenana an'izay hoe lesoko zay le fanarenana de tsotra mila miaino an'ireo acteur socio-économique ianao mila miaino an'ireo acteur politique ianao hoe enona izy mitombona ve ny teneniny raha eo hita hoe mitombona sy manatsara an'le firenena tsy mila makabahana efa taona fa tonga de atao aingana l'izy vitan'izany ve zao tsy mpitondro mahavita de mivoaka zao tsika miemitra lavo zao tsy hainy akory zany le dedaka ny mamay azy fa tsisy hainy tsisy fatany akory zany fomba fiasa zany io zao le initiative pour l'émergence de Madagascar revy de fo aty amin'ny efa taona ianao vao mahavita montage n'le dossier hoe plan d'émergence de Madagascar rehefa jerena l'izy plan de l'émergence des mafieux à Madagascar no hita satria reny député manao ferana azo ny tamin'ny transition reny tadiditsika gasy talohan'ny transition tsisy zany hoe aferana bois de rose zany tamin'ny transition 500 millions de dollars ny very vokatry le aferana bois de rose taorianan'ny transition tsisy aferana bois de rose dikan'izay le fitondrandray Andry Rajoelina tamin'ireny nanao an'ilay ankolaka nanao an'ireny trafikana bois de rose eny ary BDP ny AEA environnemental investigation agency laza mihitsy fa nanaraka an'le izy fa de ny fanjakana ny nampanao an'ireny mba hoe anomezana karaman'ny mpiasa hony satria tsisy vola miditra ho an'ny firenena de reny ny zavatra misy mampalahelo 500 millions de dollars mahery ny very tamin'ireny fotoana reny tsisy nigatra olona kely atao ino ty izy teo fitaovana kely ry fotsiny no mba gadragadraina mba hoe ihany fa le tena fohy be le tena nanao an'lizy sy nampanao an'lizy le fitondrana nampanao izy tsisy migatra na raiza tapaka nandritra ny filan-kevitry minisitra tapabolana lasa izay fa andrem-piasam-panjakana vaovao ny fitondra mpanjakana ka voakasika ao anatin'izany ny tontolon'ny fampianarana na ny aty amin'ny ambaratonga fototra na ny ambaratonga ambony ara-malala nefa fa maro ny olana eo amin'izay tontolon'ny fampianarana izay mbola tsy voavaha betsaka ny karama sy ny tamin'ny karaman'ny mpampianatra ny mbola tsy voaefa n'izao fitondram-panjakana izao inona indray no azy ny afato amin'ny sekoly tsy miankina mara mikasika an'izay ya mifandray amin'le reportage nijerentsika teo ino hoe angako ana hitondrako ny adefitra hoe reny zany zao ny zava-misy INFP ny ao amin'ny université no nolazain'ny professeur teo ny bourse mpianatra ny matetika tamin'ity fitondrana ty angamba nefa BDB ozy ny tsy mahay manisa no tokony amin'ny mpianatry ny ENS sy ny namana zay raha ny tokony izy zay tokony ho recrutena raha vao vita ny fianarany zareo de eo zany nipetraka le olana hoe andray mpiasam-panjakana vaovao tsara zany amin'ny lafiny anankiray fa raha oharina amin'le olana ny resahantsika teo olana ny resahantsika teo hoe zay 146% zay tokoa ve aloha mpianatra miditra eto
ahoana fikarakarana an'ireo mpampianatra efa eo am-perinasa eo amin'ny resaka karamo sa hoe ampitomboana fotsiny ve ny isan'ny mpampianatra de zay lalany ihany ny lalany de na raha tsara karama na ratsy karama de zay lalany ihany lalany ve satria ve zay no le hoe objectif ve zany de raha zany hoe zany zavatra misy zany a de hitombo anie zany ny grevy eran'ny Madagasikara ny fanjakana ihany zany ty fanjakana ty ihany zany a no lazaina hoe manao zay ampitombo ny olona zay mitokona mandritra ny andro fitondrany raha zany zavatra zany satria raha hoe raha tsy karakara zany ny hoe ny mpiasa eo am-perinasa de inona zany ahoana ny mpampianatra privé reo le mpampianatra privé hoe zany araka le nolazaiko teo hoe omeny fanjakana autorisation d'enseigner sarotra anie no manao autorisation d'enseigner ny akabeazan'ireo mpampianatra tsy miankinareo a secret kely teo le zaiko mangalatra mampianatra aloha fa mbola tsy manana le autorisation fa amin'izy mampianatra iny efa mikarakara le dossier taky dossier be de be vao mahazo an'izany ambony noho ny diplôma zany rehefa tena jerena atoko no considérena de araka le nyteneniko teo hoe au lieu de hoe ampiakatra le 120 000 francs teneniko teo tena problème amin'ny fanjakana ve ohatra za tsy mitena hoe tsy mitaky be de be fa ohatra hoe 1 million de francs par an kely zany a tsisy dikany fa symbolika fotsiny hoe mba manao geste teknika zany ny fitondrana hoe eo raha tena zay any tena mijery anareo mpampianatra tsy miankiny mba tsy ilazako chiffre hafa fa ohatra hoe 1 million de francs 1 million FMG de zany zavatra zany hoe ny problème misy zany am'izao a de hoe ny zavatra io le lazain'ny professeur teo hoe teoeraoery populisme hoe tena ty fitondra teo andeha teo hanao propagande hoe tamin'ity fitondrana ty ny tena nisy ny fampitomboana ny isan'ny mpampianatra nisy ny fampitomboana ny isan'ny mpianatra be indrindra zay tsy voatery hoe zay tokoa io ny réalité raha ny teny zao ianao teo hoe nisan'ny mpianatra 146% ny hoe anina tena tiako fantatra mihitsy hoe inona firy ny chiffre exact hoe mifanaraka am'le chiffre tenenina ve ny chiffre tena hoe sur terrain araka le nolazaina teo hoe samy hafa ny zavatra eny ambony latabatra sy ny tena hoe sur terrain de ohatran'izay koa ny raha hoe miteny hoe mpampianatra teo raha hoe andray mpiasa mpanjakana be de be zany ny fanjakana marina mafa tena araka le nyteneniko teo arapasoa fa lasa mpiasa-mpanjakana zany zay lasa mpiasa-mpanjakana zany zay fa tena zay tokoa ve ny zavatra izy fa matoana zavatra anakotsina ny oatra nandritra n'izay efa taona zay efa lany ka PSE zay napetraky ny banque mondiale sy ny FMI zay hoe tokony ampiarina raha tsy ampiarinao de zany zavatra coup de communication coup de gueule fotsiny zany coup de communication fotsiny zany araky ny zavatra tena manavanana zao mpitondrana zao hoe show resaka communication zavatra hoe mahafinaritra reny sofina fotsiny de hoe mampifalifaly ny vahoaka fa tena en réalité ny tena zavatra misy de hoe tsy mandeha ny fampianarana eto Madagasikara am'izao fotoana zao mandeha ny fotoana marapakana fandaharana angambany isikany raha-bangona izy rehetra izay inona no tokony hoe fampianarana mety eto Madagasikara fanontaniana manaraka an'izay hoe fiarahamonina toy ny inona no tokony ho arafitra eto ary farany de hoe ahoana ny fitantanana ny politika mpampianarana amin'ny ankapobeny ya raha ohatra itsika malagasy ametraka n'le foto-kevitra hoe biazina manahoana le zanakitsika biazina ahay miaina tsaratsara kokoa ve sa biazina anana fahalalana fotsiny de ngamba tsy rehetra iara-maly fa hoe ny antony anabiazantsika ny zanakitsika dia ahay miaina tsaratsara kokoa eto amin'ny nosy malalatsika tya reo ny arenany reo ny fiarahamonina ao aminy
dia tokony fampianarana mifanaraka amin'izay zany no atao eto biazina le ankizy a mba hay miaina tsaratsara kokoa reny natao tamin'ny an'ny président Ravalomanana reny hoe fito taona le ankizy a any amin'ny dingana voalohany sady eo anatin'ny ray aman-dreniny de sady voataizany ray aman-dreniny tsara izy eo kilan'ny ray aman-dreniny no manana an'le fahalalana fototra aloha de midingana faharoa am'izay a tokony biazina arakaraka le hoe inona ny tiany atao a mba ahafahany miaina tsaratsara koa heveriny sy heveriny ray aman-dreniny fa ahafahany miaina tsaratsara koa le ankizy a de orian'ny tena kokoa makany amin'ny resaka teknika zay ahafahany miaina tsaratsara kokoa sy metimety koa le izy de mba am'izay fotoan'izay fiarahamonina teknisianina fiarahamonina afaka mamokatra fiarahamonina mahalala ny tokony ataony ny fiarahamonina eto manarak'izay ao anatiny tokony misy instruction civique zay apetraka satria am'izao fotoan'izao a hita hoe varalila be mihitsy le resaka moral le resaka fitiavan-tanorazana sy ny salam'izany eo am'le ankizy a ka ilaina misy an'izay éducation civique zay a zay omena an'le ankizy ilaina ampianarina koa izy ahay miaina ao anatin'le mahay miaina ampianarina ny lalàna zay iainany fa tsy hoe nul n'est censé ignorer la loi fotsiny fa ampianarina eo lalàna fototra tokony fantany ao amin'ny fiarahamonina izy tokony iainana ao anatin'ny fiarahamonina izy tokony mety eo amin'ny fiarahamonina izy zany rehetrarehetra zany a ao anatin' le fotom-pisainana tokony iarahana mijery miaraka an'ilay programa ampianarana an'ireo ankizy ireo fa misy am'izao fotoan'izao enseignement général ny be de be mahay le ankizy ny lany ray aman-dreniny nisy étude natao a lany ray aman-dreniny am'zanany anankiray vo mbola any am-boka mandra-pahatonga azy hoe manana licence farafahakeliny any amin'ny 7 tapitrisa ariary farafahakeliny hatramin'ny sakafo hohaniny zany ny fitafiany zany fahihina azy raha marary sy ny sisy zany ano any nefa lany zay volo zay tonga am'le manana licence le ankizy tsy opérationnel tsy mahay miaina akory tsy mahay miainy mitady vola akory de lasa le ankizy simba le volandray aman-dreny lany de zay ve le tediavitsika ka mila ovany fa tsy mety raha mijanona ohatran'izao fotsiny ya le hoe inona moa zany ny tena hoe zavatra tokony atao zany amin'ny resaka fampianarana de angambany iverenako angambany le resaka calendrier scolaire teo resaka calendrier scolaire teo a zay ny mifanaraka am'le PSE ny resahantsika teo hoe tokony tsy manaraka be fahatany ny zavatra any ivelany ihany a ny calendrier scolaire eto Madagasikara fa tokony mifanaraka amin'ny réalité satria raha hoe calendrier scolaire anie zany eto Madagasikara ohatra hoe miditra hoe octobre 2022 les vacances volana mai de misy période cyclonique eo anelanelan'izay de tsy mianatra ny mpianatra de araka le fanontanianao teo hoe manabado ny zaza malagasy hoe zany tsy sady manabado automatika ny zaza malagasy zany a no mamono ny mpampianatra amin'ny école privée za sisy loko teny eto moa zany fa ary divako eto moa zany zareo moa amin'ny université ao amin'ny fanjakana fa izy moa zany ny solo-tenany izy no solovava fa za kosa de manome miaro ny mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina androany hoe raha mbola isy ny satria ireo siosio indray a manaraka ny zava-misy maneran-tany ny tena mba marara-bavao coronavirus iny ohatran'ny nangingina fa misy aretina mipotra indray avy de rehefa hipotra hoe aretina io zany de tsy hianatra ela be indray a de zay zany zavatra izy zany de hoe tokony le calendrier scolaire zay aloha zany a amin'ny vanim-potoana maitany a no tokony mianatra ny ankizy satria amin'iny koa miakatra ny vokatra be da be ny problème manay mpampianatra ny rehefa ampianarana aty andrenivohitra tsaratratra zany maika ny any ambanivohitra any hoe matory any amin'ny mpianatra satria noana de ohatran'izay koa zany ohatra hoe any ambanivohitra any amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra zany a
mbola maintsoahatra zany fa tokony hoe am'le hoe valasira ozy izy ny any atsimo valasira na hoe fararano ozy izy ny eto imerina amin'iny any tokony hoe amin'iny any manoka mianatra ny mpianatra de ny fahavaratra indray izy a efa manampy ny ray aman-dreniny a any atsara zany fa ny calendrier scolaire misy eto Madagasikara zany de mifanipaka amin'ny activité ataon'ny olona indrindra ny any ambanivohitra zay voalaza fa hoe na tiana na tsy tiana aloha any eto Madagasikara de mbola hoe tsika zany tsy ady hevitra hoe mahavelona ny malagasy hoe ny 20% ny tatsay eto Madagasikara fa mbola ny secteur primaire aloha zany mbola bahatoerana eto Madagasikara aloha zany secteur primaire ka raha secteur primaire zay no mandringa noho n'le resaka hoe calendrier scolaire ny teneniko teo a de be de be ne zany zavatra tena dysfonctionnement ateraka zany zavatra zany noho zany a de ahoana ny ametrahana structure na rafitra araka le fanontaniana teo ametrahana structure na rafitra ahafahana mampandeha ny zavatra maromaro a ao anatin'ny zavatra anankiray hoe mandeha ny resaka fampianarana ary mira zotra am'izay ny resaka hoe ny activité ataon'ny ray aman-dreny zay indrindra ny any ambanivohitra zay mpamboly sy mpiompy a amiko zany zay any tena tokony hoe izy ny tondrana anazy zany de manamafy ny zavatra ny tenen'ny professeur teo moa zany am'le hoe ohatrany anjorom-bala le resaka éducation ny akizany hoe na mahay hoe delta égale be au carré moins 4ac nefany a anevateva ray aman-dreny anevateva mpampianatra tsy akatony ny soatoavina malagasy tsy makatony zokiolona inona ny dikanany zany donc ny fampianarana eto Madagasikara de tokony mila zotra amin'ny resaka éducation mba ary sady mamokatra olona mahay a mamokatra olona endry fa tsy hoe mamokatra olona mahay fotsiny a kanefa manao adalana afatra foy farana ary tianareo ampitainy amin'izao fandalovanareo tao fandarina dinika izao ya ny fanabeazana zavatra sarobidy eto amin'ny firenentsika satria zanaka no biazina ao anatin'le izy moa ny ataotsika hoe gasy tsy tia zanaka zany tsy tia taranaka zany ka tokony mena asiny io mena asiny ny programme zay mena ampianarana azy mena asiny ireo mpampianatra zay manao ny fampianarana sy ny fanabeazana zay fanampiny ny fampianarana sy fanabeazana ataotsika ray aman-dreny sy ny fampianarana sy fanabeazana ataon'ny fiarahamonina zavatra sarobidy io ekina no avin'ny firenena io fa raha io no ataoko totoa ohatra ny misy am'izao fotoana zao a de iletika ny firenentsika aorianao ka mila mitandra antsika rehetra tompoko ozy izy Nelson Mandela zay hoe l'éducation change le monde ny resaka ny fitondran'ny Philibert Ratsirana ny professeur teo jereo anie ny zavatra misy considéré mpampianatra tamin'ny première république de nanahoana ny niveau de vie any gasy de rehefa nanomboka am'izay nanomboka tsy ny considérena intsony mpampianatra de manahoana ny niveau de vie any malagasy am'izao zay fotsiny zany ny zavatra paramètre hijerena anazy hoe raha mandringa zany ny fampianarana eto Madagasikara ka badiny ny mpianatra de manoloana an'izao fanatontoloana zao afaka hiatrika an'le fanatontoloana mondialisation de l'économie mondialisation politique mondialisation culturelle ve ny vahoaka anankiray raha ohatra hoe bato raha ohatra hoe tsy afaka hiatrika an'izay de ho atelin'ny olona ane zany raha bado ny malagasy de moramora ny mpitondra miteny hoe noho ny ady any Ukraine sy ny Russia de niakatra ny vidin'ny PPN ny vidin'ny solika sy ny anina noho ny resaka coronavirus de de me mahantra ny vahoaka malagasy za manokana
efa tapitra moa ty fandarana ty fa raha mbola asainareo manaraka de tsy manina hoe za manokana de teny mihitsy ny hoe diso mihitsy ny analizy iny hoe noho ny coronavirus a de nenahatra ny vahoaka malagasy fanabadoana zany ny coronavirus mihitsy raha ny tokony ampiakatra ny toe-karena malagasy satria itsika ne ao anatin'le hoe libre concurrence tamin'ny mbola vanim-potoana normal niditra teto daholo ne ny zavatra ilaina ohatra savony ny resaka menaka avy any ivelany sy ny dobera sy ny namany reny ary a ny vahiny tena nahazo vahany fa iny coronavirus iny raha vao maika hoe tena hoe itsika am'izay zany a rehefa tsy miditra zany ny entana any ivelany de ny secteur primaire ny secteur secondaire secteur tertiaire teto Madagasikara zany a afaka niotra tato anatiny zany tamin'iny fotoana iny zany zany zay zavatra zay fotsiny zany mba anetanako ny anina hoe raha bado ny mponina anankiray na ny vahoaka anankiray eo amin'ny firenena anankiray a de manaraka an'izay koa ny fa développement raha mahay ny vahoaka amin'ny faritra anankiray a de miakatra koa ny fandrosoana zay ihany koa ary no mamarana ny fandarantsika amin'ity takariva ity ankasitrana reto vahiny reto ananaiky ny nanokatra sy nitondra izay ady hevitra izay ankasitrana ihany koa ianao mpijery sy mpanaraka ny fahita lavitra sy nozam-peo an'ny MBS ny ara-dalana taminay tamin'ity takariva ity amin'ny heriny toy izao aloha hevitra hafa ary vahiny hafa indray no miaraka amintsika eto amin'ny fandarana ho amin'ny androany aloha zany dia veloma tompoko.